dia namoaka faneho-kevitra na avis ny fitsarana avy malalam-panorenana avis larana aotraray tiré HCC par AV du 29 avril 2015 ny voalaza fa anaran'izay avis zay de ny hoe sur la constitutionnalité de la création d'un groupe parlementaire dont les membres sont issus d'un autre groupe parlementaire portant la même dénomination mais différenciés seulement par un numéro d'ordre. Zany hoe raha tsorina zany dia miresaka ny fitsarana avy malalam-panorenana namoaka ny heviny zany. Kasika ny hoe manaraka sa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fananganana vondrona parlementaire fa izay ny mpikambana de avy amina groupe parlementaire anankiray fa nanangana groupe parlementaire hafa izy mitovy ny anarana iantsona azy fa nasiana fahasamihafana amin'ny alalana laharana fotsiny. Raha tsorina zany de ohatra hoe mapar 1, mapar 2, mapar 3 na VPM 1, VPM MMM 2 satria moa misy an'izay eo anivony antenimieram-pirenena eo. Raha tsorina ity hevitra navoaka ny fitsarana avy malalam-panorenana ity dia zavatra anankitelo goavana zany nitsokevitra tonga de azontsika hiaingana ao anatiny ary ompana ny famakafakatsika. Ny voalohany indrindra aloha zany de ny fitsarana avy malalam-panorenana no ny mamerariny ary milegalize ozy tsika amin'ny teny vahiny mametraka ho ara-dalàna ny fivadibadiana palitao eo amin'ny fanaovana politika. Naleva ny fitsarana avy malalam-panorenana manko ny atao amin'ny teny vahiny hoe mandat impératif na ny adidy ho an'ny solombavambahoaka anankiray tsy hivadika amin'ny antoko politika izay misy azy. Tsy misy tsony zany zao zany manomboka izao. Raha ohatra ka fitinina de takan'izao ny teny nambara ny fitsarana avy malalam-panorenana ty tena malaza azy hoe ny solombavambahoaka anankiray hoy izy de tsy tsony famatorany amin'ny mpifidy azy sy amin'ny antoko izay nahalany azy. Dans son adhésion à un groupe parlementaire et en application du principe affinitaire, c'est manko le voalazan'le lalàna zany hoe noho ny resaka affinité politique na fitovitovin-kevitra politika de afaka mivondrona zany anatina vondrona parlementaire anankiray ny solombavambahoaka noho izay foto-kevitra affinité politika izay hoy izy ny solombavambahoaka anankiray fa kiko amin'ny teny vahiny mihitsy satria tena aberration mihitsy ny solombavambahoaka anankiray de tsy voafatotra na sodako amin'ny teny vahiny le député ne peut être lié par aucun ordre émanant de ses électeurs ou du parti dont il procède. Ela ny ela teto amin'ity firenena ity fa tena mampiantso an'Andriamanitra mihitsy ny ty didim-pitsarana anankiray ty avi ty moa zany avi moa falazana io. Rehefa ny fitsarana avy malalam-panorenana no miteny amintsika fa ny solombavambahoaka anankiray de tsy azo ampifamatorana ampifidy azy intsony ary tsy azo ampifamatorana amin'ny antoko politika izay nahalany azy intsony de le HCC na le fitsarana avy malalam-panorenana zany no mandevina lay antsointsika hoe mandat impératif mamotika n'lay antsointsika hoe rafitra parlementaire ny aingana sy nametrahana an'izay republika faefatra izay mamotika an'le republika faefatra le HCC ary ny tena zava-doza ao ambonin'izay. Zay le teboka fahatelo ny teneniko anareo de ny hoe ny fitsarana avy malalam-panorenana na ny HCC tariany Jean-Éric Rakotoarisoa zany tamin'iny aviana voaka ny omahaliny izy no mamotika sy mandevina ny antsoina hoe fanjakana tandalana na état de droit eto amin'ity Madagasikara ty. De gaga ve tsika amin'ny fotsy miangatra de gaga ve tsika raha ohatra ka tsy mandroso ohatr'izao ty firenena ty za miteny anareo fa ny fisiany karazan'olona tahaka ny Jean-Éric Rakotoarisoa tena miala tsiny miala fondro ny tena mba nampianariny ary betsaka ny mpianatra zany Jean-Éric Rakotoarisoa zany nandritra ny 20 taona mahery no ny hirairany isan'andro an'andro ny mahazava-dehibe mazava tsara bidy loatra mazava masina masaro-pady an'izany atao hoe mandat impératif zany mba hialana amin'ny tsy fivadibadiana politika hialana amin'ny famadihana palitao satria izay foana ny namotika n'ity firenentsika ity nandritra ny vanim-potoana lava
hoe androany ako tiako Madagasikara raha mpitso RPSD afaka pitso ako mapara afaka ny afaka pitso ndray ako HVM ao arinan'izay ndray miverina TGV ao anatin'izay rehetrarehetra ia mety ho tim kely zay ny namotika nyity firenentsika ity nandritra ny vanim-potoana lava ary zay ny tsy nampandroso an'ity firenena ity zay fanaovana politika sadasada izay dia izay no nisorohana tao anatin'le lalam-panorena ny 4e république hoe okizay ty mpamadika palitao ty fa ankehitriny zany dia akary ny HCC eo ambonin'ny lapan'ny mpandresy zany hoe manana fandresena lehibe ny atao hoe solombavam-bahoaka mamadibadika palitao zay zany raha tsorona izay fanapa-kevitra tsy fanapa-kevitra moa fa avis fanapa-kevitra manko atao hoe décision fa avis zany dia hoe hevitra nentin'ny fitsarana avy lalam-pandrenana mikasika an'izay resaka solombavam-bahoaka izay tsisy antontsony anaovan'ny mapara hoe andeha amerina fametrahana déchéance zany ndray fangatana fametrahana déchéance zany ndray ary lisy tena hitantsika mihitsy ny tena kajikajy politika mamoehatra ao anatin'le izy raha ny tokony ho izy dia voatery ny président ny assemblée nationale Jean-Marc Sarakotomamonjy manao saisine na manantona ny fitsarana avy lalam-pandrenana hoe ty misy fangatahany vondrona politika anankiray eo anivon'ny antenimieram-pirenena eo manana groupe parlementaire eo anivon'ny antenimieram-pirenena ty misy fangatahana hoe esorina amin'ny toerana ny solombavam-bahoaka satria nivadika tamin'ny zotra na ny ligne de conduite amaritana hitondrana n'izany antoko zany tsy manana safidy afa tsy manolotra n'izany eny anivon'ny HCC mitondra n'izany eny anivon'ny HCC Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy fa tsy nataony zany dia tratra amin'izay manko zany ny fikagaso sy ny fitenenantsika azy tratra amin'izay zany le paipaikady maloto tao anatiny rehefa namoaka ny HCC hoe tsy manan-kery satria tsy azo raisina satria tsy manan-kery ny fitoriana fangatahana déchéance nataony Ramatoa Kristina Razanamasoa satria izy dia tsy afaka manao an'izany mivantana eny amin'ny HCC dia teo vao mipotra zany hoe ay zany tsy nalefa n'Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy teny anivon'ny HCC ilay fangatahany mapara napetraka tany aminy nefa ny lalàna dia manery azy manao an'izay il doit saisir la HCC il doit tsy hoe il peut na hoe il a le choix fa il doit tsy maintsy izy zany makany amin'ny fitsarana avy lalam-pandrenana mitondra n'izay fangatahany le vondrona ny toko politika izay rehefa tsy nataony zany tapina ihany dômy satria hita fa coincé hita fa voafetra ihany zany lalany tapina zany lalany tao anatin'izay raharaha zay dia nahitan'ity kajikajy hafahafa sadasada ity ndao mody andeha angataka ny avi maninona moa Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy no andeha angataka ny avian'ny HCC hoe araka ny lalam-pandrenana ve sa tsy tompoko ny mikasika ny fisina groupe parlementaire atao hoe mapara 2 na mapara 3 nefa efa misy groupe parlementaire atao hoe mapara 1 mapara tsy misy ny larana moa zany mapara hatramin'izay firy taona firy volana atao anatin'ity avina voaka ny fitsarana avy lalam-pandrenana ity dia nilaza fa ny mapara 2 dia efa tamin'ny 19 juin 2014 ny natsangana ny mapara 3 dia efa tamin'ny 19 juin 2014 ihany koa no natsangana ka inona ny zavatra nitranga ary nanomboka tamin'ny jiona 2014 ka hatramin'izao volana avril 2015 zao no naninona Jean-Marc Sarakotomamonjy tsy vao nitsangana ny mapara 2 mapara 3 dia efa nangataka tany amin'ny HCC hoe azafady tompoko fa misy an'ity atao aminay ka azonay raisina sa tsy efa niraisinao ny akenao nandritra ny herintaona tampoko eo amin'izay satria nisy an'le requête pour déchéance nataon'le mapara le tena mapara tena izy dia hoe aloha amin'izay aloha angatana any amin'ny HCC zay le teneniko anareo hoe le kajikatsy tena maloto mamofona mihitsiny ao anatin'izay fomba fiasa zay izy tena hoe ahoana ny fomba ialana amin'ity fotsiny arovana an'le solombavam-bahoaka namadika palitao satria efa manao allégeance na misolelaka any amin'ny fitondrana manko ireo solombavam-bahoaka ireo ka sarotra ihany ny hanonganana azy nefa ny lalàna dia manery amin'ny fanonganana azy dia andao ivadihana le lalàna ndao alevitsika any zany lalàna zany ndao tsy rarahitsika any zany état de droit zany fa ndao zay sitrapotsika nataotsika mijanona ny solombavam-bahoaka alevina folo mandifitr'olo zany constitution na lalam-pandrenana zany tsisy mirarahana zany état de droit zany ary nitsoke
ty aviana voaka ny HCC ty ho velabelariko aminareo manko de tena nitsakitsahany daholo ny principe rehetra na noferany lalàna izany na noferany lalam-pandrenana izany na noferany règlement intérieur ny assemblée nationale mi tsy zavatra tsy nitsipahany ao fa teny zava-dehibe amin'ny fotsiny de niaro an'le solombavam-bahoaka hoe sy ty kosa efa solombavam-bahoaka misolelaka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny tsy maintsy arovana tsisy fitsarana intsony manana ny fahaleovantenany an'le HCC fa de fa rafitra politika tanteraka izy fa za miteny anareo hoe aza gaga isika tsisy tokony agagatsika vahoaka tsotra raha ohatra ka ohatran'izao ty firenena ty satria misy karazan'olona ohatran'izany Jean-Éric Rakotoarisoa zany zay mahita fotsy mandritra ny vanim-potoana lava hoe tsy mety le mandat impératif ampianarina ny mpianana insulte am'le mpianatra rehetra nampianarina eny zany anisany izahay nampianariny teny amin'ny université na insulteny mihitsiny napetrany mihitsiny zany hoe tsy mety zany fivadibadiana palitao zany tsy mety zany mandat impératif zany napetrany zay tao anatiny zay fampianarana nandritra ny vanim-potoana lava zay fa satria nahazo toerana ny lehilahy afa-tanteraka ny fomba fijeriny amin'izao fotoana izao de nataony tahaka ny tsisy nitsakitsahany nalevony ary nidiny ao anaty tiroara de nariny any anaty ranomasina any lakleany zany foto-kevitry ny mandat impératif izany amin'izao fotoana izao de mazava ho azy fa mipotehany ihany koa zany ny état de droit fanjakana tan-dalàna de mipotehany le république fa efatra tsisy antony ilaina le république fa efatra intsony tsisy ka tena tsisy lalam-panorenana le république fa efatra ary io mipotehany HCC ankehitriny io ny ampanany famakafakatsika satria tena mba nanaitra ary zay le niteneniko nareo rehefa namaky an'le izy de mba tena tonga saina mihitsy io zany satra le manao hoe Andriamanitra tanareo loatra ny miantso an'Andriamanitra fa angamba tsotsotra kokoa de Andrekakio fiteninay vakina karatra zany hoe Andrekakio ilazana amintsika tena efa zava-doza mampiteny mona mihitsy ty raharaha anankiray ty io no entiko aminareo amin'izao maraina izao ary ametrahako zany hoe lecture juridique na famakafakana araka ny lalàna ity hoentsika androany ity de anasako atsika ny fanjoina azy ho resako atsika ity raharaha anankiray izay mamoehatra zay nga manazo ilazana azy ary makivy mampiravoravo tanana mihitsy zany hoe ka aiza moa ny anjakany atao hoe fanjakana tan-dalàna eto amin'ny firenetsika raha ohatran'izao ataony fitsarana avy vola lampandrinana izao ny avis numéro 01-HCC/AV du 29 avril 2015 sur la constitutionnalité de la création d'un groupe parlementaire dont les membres sont issus d'un autre groupe parlementaire portant la même dénomination mais différenciés seulement par un numéro d'ordre. Zany hoe namoaka hevitra zany ny HCC hoe tahaka an'izao ny fomba fahitanay manaraka sa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fananganana vondrona parlementaire anankiray izay ny mpikambana ao anatiny de miainga tamin'ny ataotsika angambany hoe niainga tamina vondrona parlementaire anankiray tany am-piandohana de nanangana vondrona parlementaire hafa nataony mitovy anarana fa nasiany laharana fotsiny zany hoe raha mapara teo aloha de niala tao anatin'izay mapara zay izy de nanangana mapara 2 mapara 3 akory ny aterantena rehefa maheno ny fitsarana avy mbola lampandrina fa mamaky an'le avis moa zany miteny hoe mety ony zany ary zay zavatra nataony solombavam-bahoaka izay niala tao amin'ny mapara nakany amin'ny mapara 2 mapara 3 zay na niala tao amin'ny VPM MMM nakany amin'ny VPM MMM 2 na VPM MMM 3 zay ony de lazainy amin'ny teny vahiny hoe principe na liberté et indépendance des députés zany hoe ekena zany satria zay mihitsy le foto-kevitra ozy de ny fahalalahana sy ny fahaleovantena ny solombavam-bahoaka akory ny agagana akory ny atairantena mampiatso an'Andriamanitra ho aty raharaha ty hoe tompo zao zany voahazo anay vahoaka malagasy te maninona moa mitovy amin'le iran'ny prince io fa maninona moa zany tsika ity firenentsika ity ny tsy mandroso nefa de zao ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity ka aika izay ny tsy mampandroso atsika io ko rehefa ny olona tokony oloa laharana amin'ny fiarovana zany fanjakana tan-dalàna izany mandevina impito mandifotr'olona ny atao hoe état de droit de aza manantena isika fandrosoana aza manantena isika fa isy fivoarana izany firenena malagasy zany gaga ny tena raha tsorina zany de hoy izy hoe
ity solombavam nizanizina solombavam-bahoaka mifidy fidiana fotsiny aloha antoko politika zay alany anareo fa rehefa lany ao nareo tsisy rarahinareo antoko politika nalany anareo io tsony zay mihitsy ny teny ny HCC raha ohatra ka ataotsika satria manko teny formulation juridique na fomba fiteny araky ny lalàna zany io netiny io fa raha ataoko amin'ny teny tsotra mivantana le izy de zao mihitsy ny tenen'ny HCC hoe inona ny rarahinareo an'izany antoko politika zany na lany anareo zany inona ny rarahinareo an'izany vahoaka ny fidy anareo zany fa raha vao io ny favoafidy nareo de zay sitraponareo atao eo anivon'io fanjakana io na any amin'ny deputa na any amin'ny solombavam-bahoaka io na any anivon'ny fitondram-panjakana tsy misy intsony zany ny HCC no miteny an'io tsy misy intsony izy mamatotra ny solombavam-bahoaka lany amin'ny antoko politika izay nampandany azy sy amin'ny vahoaka izay nifidy azy zava-doza tsy roa matany laso ge vakiko aminareo le izy le député qui exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique ne peut être lié par aucun ordre émanant de ses électeurs ou du parti dont il procède. Andrikakyo ny solombavam-bahoaka ozy de manao ny asany araky ny conscience ny araky ny fisainany zany sy araky ny fanajana ny fototry ny fitsipiky ny éthique fa tsy misy intsony famatorany tsy azo afatotra amina baiko avy amin'ny mpifidy azy intsony na avy amin'ny antoko izay na alany azy oliretsy fa inona moa zany le voalaza tao anatin'le hoe conscience sy ny règle d'éthique conscience samengy amin'ny tombontsoany le député zany ianao ve de mieritreritra fa raha ny vahoaka ny fidy an'izany maharantre en deux zany tamin'ny fotoan'androny pour an'Andriamatoa Andry Rajoelina ny fidy an'Andriamatoa Andry Rajoelina ianao ve de mieritreritra fa raha zany vahoaka ny fidy an'izany solombavam-bahoaka golozara izany na izany solombavam-bahoaka Rahery Vololona eny amin'ny boriboritany fahenina izany ianao ve de mieritreritra fa ny vahoaka izay ny fidy an'ireny olona ireny de honanaiko hoe bon fidiko aloha anao de omeko ny vadiko aloha anao de aminoko tena aloha ianao ry candidat fa rehefa lany ianao de aza rarahina intsony ohatr'izay manko ny dikaly tsy misy baiko intsony zany hoe tsisy firarahiny le solombavam-bahoaka intsony an'ireo olona ny fidy azy ireo fa ny conscience-ny ony inona le conscience-ny sy ny fanajany ny règle d'éthique ny éthique l'éthique de mibaiko le atao hoe éthique de mibaiko an'le solombavam-bahoaka hoe zay tombontsoa an'le vahoaka zay ingeny mahatonga ny notion any hoe intérêt général le tombontsoam-bahoaka amin'ny ankapobeny misy olom-boafidy ve eto ambony ty tany ity tena mialatsiny mialafony fa le HCC tena mahatafitohina ianao ve de mieritreritra hoe lany Barack Obama de hoe ianao ry Barack Obama rehefa lany na nareo mpikambana amin'ny congrès ny américaine io rehefa lany tsisy rarahinareo ary tsisy mamatotra anareo amin'ny vahoaka mifidy anareo intsony oliretsy scandaleux zany ohatrany moramora manko le za miteny anareo hoe nalevony le HCC natao hoe mandat impératif fa raha atao amin'ny teny tsotra le hoe nalevony HCC le atao hoe mandat impératif de zao ny voany zao ny dikany hoe ozy ny HCC zany azonao atao mamadibadika palitao ry solombavam-bahoaka edray tsisy problème anao mihitsy ny zany fa androany ianao team rapitso anao HVM afaka apitso anao TGV afaka ny afaka apitso anao leader fanil ao arinan'izay anao RPSD y a pas de souci tsisy problème mihitsy zany fa ataovy zay titinao fa rehefa lany fotsiny anao de zay ny zava-dehibe de gaga ny tena ao anatin'le izy zao no ny tena tsy hitako reretsy zay fomba ilazana anazy zao no ny teneny le HCC zao nefa no ny teneny fa ao anatiny io aviany io de contradiction sur contradiction zao no nataony io solombavam-bahoaka io izy de tsy voafatotra intsony tsy azo atao ne peut être lié par aucun ordre émanant de ses électeurs du parti dont il procède io solombavam-bahoaka io izy rehefa lany zany le solombavam-bahoaka de manao ny asany araky ny conscience sy araky ny fanajana ny fitsipiky ny etika tsy haiko hoe inona le etika resahany tombontsoa manokany le solombavam-bahoaka ve ny atao hoe etika zany aloha raha mivoalaza ny HCC de hoe rehefa misolelaka amin'ny fitondram-panjakana ianao de manaraka ny conscience anao sy manaraka ny etika anao zay ny dikan'le izy de zao nefa ny voalazany magaga ao anatin'izay ary ambanimbany ary izy de miteny
apetraka tsara ozy fa samy hafa ny antoko na ny vondrona antoko politika sy ny groupe parlementaire na ny vondrona parlementaire eny anivo ny anty amin'ny era-pirenena. Zao nefa ny resahany. Considérant que les groupes parlementaires sont la plupart du temps l'émanation d'un parti ou d'un groupe politique. Ohatray, milaza izy fa samy hafa tanteraka izany antoko na vondrona antoko politika izany sy ny vondrona parlementaire. Nefa ao anatin'ny considérant na ao anatin'ny famelabelaran-keviny ihany izy de miteny fa hoe izany vondrona parlementaire izany ange de miainga émanation teraka avy amin'ny antoko na avy amina vondrona antoko politika. Ary zay no mahatonga ny hoe eny anivo ny anty amin'ny era-pirenena ny solombavamboaka de miditra amina groupe parlementaire. Zay groupe parlementaire tsy hoe groupe parlementaire na association na groupe parlementaire na fikambanana mpivavahana fa tsy maintsy groupe parlementaire na antoko politique. Zay no mahatonga ny hoe misy mapara, misy HVM, misy leader fanil, misy vert, misy VPMMM. Groupe politique ani zany vondrona antoko politique ani zany. Zany anaran'le groupe parlementaire azariny tany sainy ato nge zay ripeno ajainy tany sainy ato hoe red daholo izy ny groupe parlementaire misy leader fanil miaraka amin'ny président Rajoelina na mapara iaraka sika HVM na hery vaovao Madagascar miaraka amin'ny président Rajoelina 2 miaraka amin'ny président Rajoelina 3 tiako Madagascar pour le groupe parlementaire pour l'union na GPU groupe parlementaire VPMMM. Zay ny zavatra nambarany. Zany hoe reo ny tany saiko anareo reo akoatran'le hoe groupe parlementaire pour l'union anga de parti politique daholo. Zany hoe ny VPMMM, ny tiako Madagascar na ny TIM, ny mapara, ny HVM, ny arakisisika, ny arakisika, ny leader fanilo de samy groupe politique daholo. Nefa de mahasamy laza le HCC dans le même avis ao anatin'ny avis ray ihany fa tsy mba hoe ny andriandry quelques jours izy de miteny zavatra fandray fa ny ao anatina hevitra anankiray de miteny ny HCC hoe le groupe parlementaire de miainga avy amin'ny antoko politique kanefa kosa tsisy ifandraisany amin'izany antoko politika izany de gaga ny tena ao anatin'ny ozy izy mamoetra ny le retsy sady mamoetra ny scandalisé mihitsy ianao zany mon Dieu. Ozy izy, tasaloha jerevako aminareo. Zao nataony. À aucun moment ozy. Zay hono zany mba heviny ni le constituant, ni le législateur n'ont consenti à reconnaître et encore moins à impliquer les partis ou les groupes de partis politiques envisagés en tant que tels dans aucune procédure parlementaire, celles-ci relevant exclusivement des députés et sénateurs ou des organes propres aux assemblées législatives. Raha ohatra ka averiko adika aminareo amin'ny teny malagasy de hoe tsy nisy mihitsy ozy tamin'ny fotoana rehetra ozy de tsy nieritreritra mihitsiny na ny mpandrafitra ny lalam-panorenana na ny mpandrafitra ny lalàna ni le constituant ni le législateur samy tsy napititra ozy ny antoko politika na ny vondrona antoko politika amina procédure parlementaire amina rafitra amina pitsopitsony zany parlementaire fa de anjara ny député sy ny sénateur tanteraka ozy iny oliretsy fa inona kay ny voalazan'le constituant ao anatin'ny article 54 mova tsy mazava noir sur blanc hoe le président de la République nomme le premier ministre présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. Waray, mazava be nge zany. Ao anatina procédure parlementaire no anendrena ilay premier ministre miainga zany amin'ny solombavamboaka amin'ny antoko politika manana maro anisa eny anivony anty amin'ny era-pirenena ka ahoana ny afahan'ny HCC milaza fa hoe ny constituant hono ny mpandrafitra ny lalam-panorenany hono de tsy nieritreritra mihitsy ampititra ny antoko na ny vondrona antoko politika ao anatina procédure na mipitsopitsokevitra na mipitsopitsona fomba fanao eny anivony parlement. De inona zany ny dikany article 54, inona zany ny dikany article 72. Ny article 72 nge mazava tahaka ny tafika andrefa tanany. Nisy olombavambaoka izay mivadika amin'ny ligne de conduite ny partiany na mivadika amin'ny groupe parlementaire autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. De ahongany eo amin'ny toerany. Nisy raha dikako amin'ny teny malagasy de hoe nisy olombavambaoka izay nivadika tamin'ny zotra ligne de conduite ny partiany
na ihany koa niala tamin'ny vondrona politika nisy azy ka nanangana vondrona politika anankiray hafa akoatra ny nalany azy de aongana tratrany déchéance. Article 72 de la Constitution io goleretsy mazava taka ny tafika andrefa tanàna. Durant son mandat, le député ne peut sous peine de déchéance changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. Groupe politique ozy io article 72 ny constitution io de milaza le HCC hoe tsisy idiran'ny parti politique na groupe politique mihitsy eny anivony any tamin'ny era-pirenena. Zany hoe nilaina ny parti politique zany raha io hevitry ny HCC io de hoe mandany an'le solombavambaoka fotsiny. Adala zany io parti politique io miinvestir, mandany vola, mandany fanana, mandany vola mankarena, mandany rondo mampandany an'le député anankiray. Raha ohatra ka rehefa avy eo député io de fa lalàna mihitsy manery azy hoe ndany ianao mivadibadika ny toko politique fa tsisy problème. Tena n'importe quoi, mais c'est d'une aberration, mais c'est scandaleux. Tsy fantako ny natakatry le HCC ny zava-mamoehatra taony, tsy misy ifandraisana ny vondrona ny toko politika amin'ny procédure parlementaire de ity koa ny fanamariana. Adala zany reo solombavamboaka rehetrarehetra reo, ary adala zany ny HCC nilaza fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny règlement intérieur ny Assemblée nationale zay milaza mazava procédure parlementaire manko zany zay milaza mazava hoe mila manao rappel à l'ordre indroa le organe de direction an'le parti, le mpitantana an'le antoko mila manao rappel à l'ordre indroa an'ilay solombavambahoaka alohany anaovany déchéance, alohany angatahany déchéance. Maninona ary ny antoko politika no nasaina mangataka déchéance eny anivon'ny président ny Assemblée nationale izay tsy maintsy mitondra zany any amin'ny HCC raha ohatra ka tsisy idirany antoko politika izany procédure parlementaire izany. Maninona ary ny antoko politika no asaina manao rappel à l'ordre indroa eny anivony anty amin'ny era-pirenena alohany anaovany déchéance. Ary maninona ny ekena ny fanaovana an'izay rappel à l'ordre indroa zay? Maninona ny ekena hoe alefa eny amin'ny président ny assemblée règlement intérieur ny assemblée nationale ny mametraka an'izany akoatra an'ireo lalàna samihafa izay mikasika ny hoe premières élections législatives an'ity 4e république ity. Maninona no ekena hoe le direction ny parti na le be mpitantana le vondrona antoko zany na le antoko mandeha makeny anivon'ny Assemblée nationale mangataka amin'ny président ny Assemblée nationale hoe ty tompoko mba hoento eny anivon'ny HCC ny requêtenay pour déchéance satria nivadika tamin'ny zotrany antokonay ity solombavambahoaka anankiray ity. Maninona ka io article 72 io no miteny hoe raha vao mivadika groupe politika ny solombavambahoaka anankiray de mety ho azo aongana sous peine de déchéance. Nefa de mahasamilaza ny HCC atao anatin'ny textany, atao anatin'ny ty avis ty fa hoe tsy isy mihitsy tsy napiditra mihitsy ny antoko sy ny vondrona antoko politika ao anatin'ny procédure parlementaire na ny mpanao lalàna nandrafitra lalam-pandrenana na ny législateur. Mais la HCC se fout de la gueule du monde entier, se fout de la gueule des malgaches, se fout de la gueule des constituants, se fout de la gueule de tous ceux qui ont participé au référendum et se fout de la gueule du pays en entier. Loza ne zany loza ray loza roa fa tena zava-doza mihitsy satria manko ny zavatra roa samihafa mihitsy ny antoko politika sy ny vondrona parlementaire ary tsy tokony isy fifandraisana mihitsy. Il ne saurait exister entre eux un quelconque rapport organique. Ohatray de gaga ny tena gaga tanteraka mihitsy izy ihany nefa no miteny eo ambonimbony eo rehefa atao ozy ny fanavahana ny atao hoe zao ny teneniny rasange sur la distinction à effectuer sur les partis, groupes politiques et les groupes parlementaires. Zany hoe apetraka tsara ozy fa samihafa ny antoko sy ny vondrona antoko politika sy ny groupe parlementaire. De ozy nefa izy hoe considérant que les groupes parlementaires sont la plupart du temps l'émanation d'un parti ou d'un groupe d'un groupe politique. Ny vondrona parlementaire ozy de miainga avy amin'ny antokona ny vondrona politika. Fa amin'ny antoko politika na ny vondrona antoko politika zany. Samy hafa ozy zany nefa de ombany eo izy.
ny atao ozy hoe groupe parlementaire de fivondronana solombavam-bahoaka mitambatra noho ny fananana ny affinité politique mitovitovy zany ny fomba fijery ny ara-politique mitovitovy ny foto-kevitra hijoroany ara-politique. Les groupes parlementaires réunissent des députés qui peuvent se grouper par affinité politique. Zay hoy ny voalazan'ny article 29 alinéa 1er de l'arrêté numéro 67-ANP par P -AN par P du 3 mai 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Fa ny parti hony ianonareo nge mampamohatra azy ny parti hony a so dikako vakiko aminareo amin'ny teny malagasy tsotsotra anao amin'ny teny frantsay tsotsotra de dikako amin'ny teny malagasy satria le izy tena mampimebe anaovan'le HCC jeu de mots zany tsika satria everiny fa dorororo daholo les députés ny groupe parlementaire ozy de ny solombavam-bahoaka mitambatra ao anatin'ny mitambatra noho ny affinité politique noho ny fitovitovizany fomba fijeriny ara-politika zany. Fa ny parti politique ozy de vakiko amin'ny teny vahiny aloha désigne tout groupement de citoyens ayant en commun un projet de société, partageant la même idéologie et poursuivant les mêmes objectifs au fin de défendre et de mettre en œuvre un programme politique pour le développement socio-économique et culturel de la nation par l'exercice de la représentation au sein de différentes institutions au niveau local, régional, provincial et national. Il concourt à la formation de la volonté politique, à l'expression du suffrage universel et à l'exercice du pouvoir par des moyens démocratiques et pacifiques à travers la participation aux élections, l'éducation civique et politique et l'encouragement de la participation des citoyens à la vie publique et politique. Il exprime ses objectifs dans un programme politique. Raha dikako amin'ny teny malagasy tsotsotra azahoanareo tsara azy de hoe ny antoko politika ozy de mamaritra ny vondro ny olo-pirenena rehetra izay mitovy fomba fijery ka manana projet de société na vinam-piarahamonina mitovy fomba fijery ara-politika, manana tanjona politika mitovy ary miaro programme politika mitovy ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-sosialy, ara-kolotsaina ny firenena ary io vondrona antoko vondrona citoyen vondrona olo-pirenena io izy de mampiasa an'izany manana solotena manko izy any anivy ny androm-panjakana isan-tsokajy na amin'ny faritra izany na amin'ny faritany zany na amin'ny nasionaly ihany koa. Ary io izy de mandray anjara amin'ny fifidianana, mandray anjara amin'ny fampiasana le fahefana l'exercice du pouvoir amin'ny alalan'ny fomba demokratika sy ampilaminana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana, amin'ny fampirisihana ny olo-pirenena handray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiaina politika an'le firenena ary mampiseho an'izany tanjony izany amin'ny alalana programme politika. Ka inona moa zany tsy hoe zay olona mitovitovy hevitra ara-politika, mitovy foto-kevitra ara-politika miaraka ao anatin'ny antoko politika, mitovy ihany zany ny groupe parlementaire sy ny groupe politika. Fa ny mahatonga le hoe groupe parlementaire fotsiny de satria izy misy cadre mazava hoe eo anivon'ny Assemblée nationale, fa ny solombavam-bahoaka zay olo-pirenena de mivondrona noho ny fitovitovizany fomba fijeriny ara-politika par affinité politique ary ny antoko politika de fivondronana olo-pirenena ihany koa izay mitovy mivondrona satria mitovy fomba fijery politika, mitovy tsisy zany hoe le niteneniny teo aloha ihany angy émanation ana parti na groupe politique ny atao hoe groupe parlementaire zanaka antoko politika zany ny vondrona parlementaire. Fa matoa izy natsony hoe vondrona parlementaire de satria eny anivon'ny Assemblée nationale ny cadre misy azy de mamenatra mamoehatra raha miteny le HCC ao anatin'izany hoe zavatra roa samihafa hono zany. Ahoana kay mazavatra roa samihafa an'izany ny affinité politique sy ny fitovitovizany idéologie politique mitovy mo fotsiny samihafa fomba fiteny azy. Ohatra hoe ny anankiray inona ray zany filazantsika an'izany ny anankiray raha so ataoko tena zavatra tena ohatrany hoe fomba fiteny inona moa zany filazantsika zany synonyme zany synonyme na hoe hevitra anankiray mitovy ihany zany de ohatra hoe ny affinité fifandraisana fitovitovizan-kevitra sy ny hoe même idéologie partageant atony izy miteny partageant la même idéologie matoa mipartager même idéologie zany ianao amin'ny teny vahiny de manana affinité mitovy ianao zany raha tsy hitovy ve hiaraka ka inona nitovizana tsy maintsy nihevitra nitovizana fa tsy hoe
ny olona manana affinité politique nge tsy voatery mitovy hevitra politika ka hoe samy hafa ny antoko politika sy ny groupe parlementaire. Foutaise ozy ny teny vahiny. Tena tonga saina mihitsy ianao e, tonga saina ianao zany. Fa ny tena marina de ny teniteny foana mihitsy le HCC tao anatin'le tatitra izay nataony. Tao anatin'le avis izay nataony. Mba hahafahany fotsiny hoe tsy manan-kery zany fangatahana fametraha-pelanana, fangatahana fanonganana ny député mapara na ny VPMMM izay nanangana groupe politique, groupe parlementaire hafa izany. Tonga saina ianao anatin'le fanazavana. Ary tena mametraka fanontaniana mihitsy ianao hoe ataony samihafa hono ny antoko politika sy ny vondrona parlementaire. Ohatray, de adala zany reo, adala zany ny HCC ihany anefa no tena zay. Adala zany ny règlement intérieur ny Assemblée nationale io miteny hoe vondrona parlementaire de miainga amin'ny antoko. Ka maninona moa raha atao hoe vondrona parlementaire de miainga amina fivavahana. Ohatra, na miainga amina tsy fantatro lafin'ny kolotsaina ohatra tsy fantatro zany izay fivondronany e. Fa tsy mitondra anarana antoko politika eny any na le groupe parlementaire aza nge mitondra anarana antoko politika eny anivon'ny Assemblée nationale na amin'ny era-pirenena. De ahoana ny ilazana fa zavatra roa samihafa tsy sisy ifandraisany mihitsy reo. Tonga saina ianao. Fa ny tena marina zany ao anatin'ity zavatra nambaran'ity. Ny sakanany aloha zany ny lalan'le mapara zao manko. Io le fandresantsika hoe coincé nge le HCC tsy maintsy izy tranché andinikany foana ny votoantin-draharaha kasika an'izay déchéance izay. De n'anticiper nataony meloa zany satria menatra loatra raha voatery andinika an'le saisine-na déchéance indray. De tsy mazava be. Le président ny Assemblée nationale tsy nandefa le recours na le saisine eny anivon'ny HCC na ny fitsarana voalalam-pandrenana mba tsy anery an'le HCC tranché amin'ny fangatahany mapara déchéance iny. Ray zay. Ary ny faharoa de hoe andaotsika mody amoaka avis. Inona moa ny antony mahatonga ny Jean-Marc Sarakotomamonjy heritaona te aoriana amin'ny fitsanganan'ireo groupe parlementaire mapara 2 sy mapara 3 reo. Zay vao andeha antany eny anivon'ny HCC hoe ara-dalàna ve tompoko ny misina vondrona parlementaire mitovy anarana fa misy numéro mahasamihafa azy fotsiny. Manaraka lalam-pandrerana ve zay tompoko? Inona nataitaitra azy teo ary nangataka an'izay? Fa le resaka déchéance mba tsy andefasany an'le saisine intsony. Mba tsy anery any Jean-Marc Sarakotomamonjy andefa an'le saisine intsony eny anivon'ny HCC izay takiny lalàna aminy nefa zany de mody nanao an'le avis de rehefa mivoaka le avis zany de hoe ka tsy hitako tsony inge izay anaovana an'le recours na déchéance andefasana an'le déchéance anareo ry mapara eny anivon'ny HCC ko ny HCC rehefa niteny hoe ara-dalàna mapara 2 mapara 3 fa à partir du moment tenin'ny HCC hoe mety zany de mipotehany zany le atao hoe mandat impératif. Azonareo atao zany manomboka zao tsisy antony tsony nge zany ny zava-doza am'izay nge de zao ry peno ajainy ok ny HVM aloha zany zao ny antoko-panjakana fa loza ho an'ny HVM nge io raha pitsa afakapitsa rehefa mialo amin'ny fitondrana ny HVM ity ary manambola sy matanjaka be indray ny mapara na ny VPMMM na ny leader na ny team de hovidiny le team sy le leader sy le mapara daholo indray le député ao anatin'ny HVM. Voalaza manko ao anatin'ity avis ity fa hoe misy mpikambana 430 ao anatin'ny HVM. Fa reo mpikambana 430 ao anatin'ny HVM reo tsisy lany tamin'ny HVM na indray mandeha zany hoe tsisy tsisy zavatra mamatotra azy amin'ny HVM mihitsiny. Fa resaka fisolelahana fotsiny satria ny HVM zao ny eo amin'ny fitondrana ary rapitso afakapitso ary mialo eo amin'ny fitondrana ny HVM de dikan'izay zany ny ao anatin'ny sainy le olona mitantana ny HVM sy ny HCC HVM zany HCC HVM mihitsy ny ilazantsika. Dikan'izay zany hoe rehefa rava le fitondrana era-jonary mampiana de tsy miexiste tsony ny HVM mo zay ngamba ny eritreretiny zany satria izy ihany zany mametraka fa rapitso afakapitso rehefa tsy eo amin'ny fitondrana tsony ny HVM de afaka mivadika groupe parlementaire hafa indray ireo député HVM ireo. De ndanany indray manao mapara na manao team zay tonga eo amin'ny fitondrana eo azo atao manomboka zao zany manerana an'izao tontolo zao miady amin'izany fivadibadiana palitao zany ary zay no nahatonga an'le mot hoe transhumance politique. Matoa ny forona izany mot zany matoa ny forona ny hoe rarana ny nomadisme politique ary ny avian'ny HCC tany aloha ihany nge io contredisy io dikaina ankehitriny io tany aloha nge ny HCC de milaza mazava hoe tsy azo atao ny nomadisme politique na amin'ny fivadibadiana amin'ny lafiny politique. De nefa izy ihany manamarina sy manome alalana
ara-dalàna tanteraka an'izany amin'izao fotoana izao. De niady-hevitra mipetraka zany de hoe eny ary ny team zany afaka mivadika TGV, tsisy problème zany. Ny HVM zany raha pitso afaka pitso, afaka mivadika antoko hafa ndray. Reo député andreo tsy problème, tsisy olana mihitsy zany. Inona tsisy fa tsy m'existe intsony ty article 72 ny constitution ty. Naleviny le HCC ho any constitution de rehefa naleviny constitution, reo no socle an'le 4e république. De rehefa reo parlementarisme ireo zay socle ny 4e république any naleviny HCC, de le 4e république mihitsy zany naleviny HCC. De rehefa naleviny 4e république any constitution 4e république de ny état de droit mihitsy zany naleviny. Ko ny HCC zao ara nefa miteny amintsika ary mpianao jaina fa ianao vahoaka zay nifidy io de ianao zany dia natao tohatra fiakarana ary ny HCC mihitsy miteny ataovy tohatra fiakarana ny olona mifidy anareo. Ianao vahoaka io zany de dorororon'olona zany ianao vahoaka nifidy io. Ny antony de tsotra, omen'le fitsarana avy mbola lampandrenana lalana angeny député rehefa avy mifidy anao e. Rehefa ianao olo-pirenena rehefa avy mifidy azy de omen'le HCC lalana izy hoe atreo ihany ny fahefanareo ry vahoaka mifidy an'le député fa aorinan'izay tsisy zavatra mampifamatotra anareo amin'io député io tsony satria zay HCC mihitsy nefa milaza hoe tsisy ordre, tsisy baiko azonareo vahoaka atao amin'ireo député reo fa zay sitrapony, conscience ny ozy, modina ataony hoe conscience fa zay sitrapony ary zay règle d'éthique. Inona le règle d'éthique? Mifivadibadiana palitao ve règle d'éthique? Adala daholo zany zao tontolo zao namorona an'izany hoe tsy azo atao ny transhumance politique. Adala daholo zany zao tontolo zao namorona ny atao hoe mandat impératif. Adala zany ny mpahay politika nandinika tany aloha rehetrarehetra tany fa Jean-Éric Rakotoarson no tena faran'izay manam-pahaizana ka aminy de azo atao mamadibadika politika. Fa madibadiana politika napotika nyty firenentsika ty hatramin'izay satria ny PISD ihany no lasa Arema, ny Arema ihany no lasa Hervelona. De ny Hervelona ihany rehefa aveo no lasa Tiako Madagasikara. Non, no lasa Arema indray mandeha indray. De ny Arema indray rehefa aveo lasa TIM. De ny TIM indray lasa TGV, de ny TGV indray lasa HVM. Ny HVM indray rehefa aveo raha ohatra ka miongana eo amin'ny fitondrana zany na efa miala eo amin'ny fitondrana tapitra ny mandat ny Andriamatoa Erajonary Mampiana de zay fitondrana vaovao eo indray zany de lasa makany daholo. Zay ny tsy nambalosantsika nandritra ny 50 taona de mbola zay ihany ny consacré nylay mbola zay ihany ny consacré nylay fitsarana avy mbola lampandronana. Tsy misy ifandraisany amin'ny vahoaka intsony ony. Ary tsisy ifandraisany amin'le antoko politika nalany azy tsony ony ny solombavam-bahoaka. Ny anarany aza solombavam-bahoaka. Solombavan'le vahoaka misolo an'le vahoaka nefa tsisy ifandraisany. Raha ny tokony izy nge zany de zay mitombotsoa le solombavam-bahoaka io. Ndraso nge fa ato nge misy malaza an'le izy. Zao ny nataony. Zao ny nataony ao anatin'le avy io zavatra teneniko anareo io Tam décision numéro 12-HCC/D3 du 11 février 2015. Ny HCC de nilaza hoe ny solombavam-bahoaka ozy de solotena mandataire de l'autorisation à exercer le pouvoir œuvrant dans l'intérêt de la nation et la représente entièrement. Asa raha azotsika zany. Ny solombavam-bahoaka ozy izy de nahazo ny mbola eto ambany ato ndraso fa ty manamafy an'izay ozy de hoe ny souveraineté de an'ny vahoaka. La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir. Ny vahoaka zany ny aingany ny fahefana rehetra ary ny vahoaka zay mampiasa ny fahefana izy. Le peuple qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect. Raha ohatra zany dikako amin'ny teny malagasy tsotsotra de hoe ny 5 alinéa voalohany lalam-panorenana ozy de miteny hoe ny fahefana de an'ny vahoaka ary ny vahoaka ny loharanony zany fahefana entiny solotenany izany ary reo solotenan'ireo de mampiasa n'izay fahefan'ny vahoaka izay amin'ny alalany fanomezana an'le représentation na fisoloana tena zany amin'ny suffrage universel direct ou indirect amin'ny alalany fifidianana. De eo ambany eo misy hoe ny solombavam-bahoaka de mandataire. Inona ny dikany atao hoe mandataire ka azafady indrindra? Mandataire zany nge soloteny iraka ny atao hoe mandataire.
ianao solombavam-bahoaka io zany rehefa voafidin'ny vahoaka ny fidy anao de iraka le vahoaka ianao zany ve tsy lojika minimum na lojika ane zany zay solombavam-bahoaka ny anaranao fa tsy hoe solony tenanao aza atao hoe solombavam-bahoaka tsony ny anaran'ireo député reo raha izany manomboka izao satria ny HCC efa miteny fa tsy misolo tena ny vahoaka tsony izy ary tsisy baiko mampifamatitra azy amin'ny vahoaka intsony fa zay tiany conscience sy ny règle d'éthique noho ny mifady mamatotra azy gaga ho any tena ao anatin'le izy nefa izy ihany no ny teny fa hoe mandataire de l'autorisation à exercer le pouvoir œuvrant dans l'intérêt de la nation inona kay ny intérêt de la nation zany tombontsoam-pirenena zany moa fa tsy ny tombontsoa amin'ny vahoaka ao anatiny de dikan'izay zany le vahoaka ny soloanao tena zay mahasolombavam-bahoaka anao azo atao solombavam-bahoaka tsony zany ny anarany solombavam-bahoaka manomboka izao satria ny HCC zany de efa miteny fa tsy misolo tena ny vahoaka fa atreo amin'ny fifidianana ihany ny anjaran'ny vahoaka sy ny anjarany antoko politika ny fidy azy rehefa vita izay zay tiany solombavam-bahoaka azafady zay tiany député fa tsy atao hoe solombavam-bahoaka intsony zay tiany député ataony zany angely nataon'le HCC zava-doza tsy roa manta asa raha azosika an-tsaina fa tena le firenena le fondement le firenena ray mantolo mihitsy angeny ravainy le HCC tao anatin'izay zavatra nataony zay ela firtomaty zay nisina solombavam-bahoaka sy nisina parlementa teto amin'ny firenentsika izay fa sambany mba nisy an'ity HCC ty ka nasana andravany zay fotikevitra ifotiny zay fotikevitra principe de base hoe ny solombavam-bahoaka de solovavany le vahoaka amin'izao fotoana izao zany tsy solovavany vahoaka intsony ny solombavam-bahoaka ary ny HCC tena no nyteneny zay no teneniny mazava noir sur blanc ao anatin'le avis navoakany tamin'iny omaly iny fa tsy hita sasy raha volany zay ngamba mahalaza tsy hitatsika tsony hoe inona ny zavatra mbola ho tenenina amin'ity raharaha ty fa de tena tonga saina ianao zany hoe aza gaga tsika raha ohatra ka aika izany tena normal aika izany le HCC mihitsy manome fahefanan'ireo olona mandika lalàna marobe reo anao an'izay fandikan-dalàna zay maingany amin'ny président de la république manitsakizaka ny constitution ka hatramin'ny député ka hatramin'ny olona re de miteny tsika eto anatina état de droit tsika eto anatin'ny fanjakana tan-dalàna inona ny fanjakana tan-dalàna eo manomboka izao zany de miara-misaona tsika zay olona mahatsapa ny alehibeany zany miara-misaona itsika fa tsy misy intsony zany état de droit zany alevina ny état de droit ka moa zany ataony filazana manjo tompoko vavy maty no vonoiny to hitanareo le inona moa ty le nécrologie reny le avis de décès le filazana manjo reny tompoko amin'ny alahelo lehibe ny ilazana fa maty no vonoiny fitsarana avy mbola lampanorenana ny fanjakana tan-dalàna tamin'ny 7 volana avril taona 2024 ny fandevenana de atao amin'ny ora tahaka izao tsy misy ny fiaretatory tsy misy ny voninkazo fa de samy misaona ny atokantrano ihany ny vahoaka malagasy rehetra fa manomboka izao ny solombavam-bahoaka de tsy antsona ho solombavam-bahoaka intsony vokatra izay fanapakevitra nataon'ny fitsarana avy mbola lampanorenana izay fa solo mivavany ihany any izy tena no misolo vava azy amin'izay mampetipety azy sy ny tompontsoany kivy ny tena ketraka ary tena mba mitomany ho an'ity firenena ity na de tsisy aza ny fiaretatory sy ny tsisy ny voninkazo amin'ny fahafatesany ny état de droit de azo atao kosa ny fitomanina ho an'ny olona mahatsapa fa very le firenena very le Madagasikara ary potika le tanindrazany vokatry ny ataony karazan'olona ohatra ny Jean-Éric Rakotoarisoa zay nandritra ny 20 taona anio bla 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 tao anatin'ny droit constitutionnel hoe zava-dehibe ny mandat impératif ary nazavazavaina mihitsy ny tamin'izany fotoana zany nraisina ny ohatry ny any Allemagne nraisina ny ohatry ny any États-Unis nraisina ny ohatry ny any France hoe zao ny mazava-dehibe an'izany mandat impératif fa tsy ivadivadiana palitao zany nampianariny anie zany fa insulte ho an'le olona tsisy ho minimum de respect ho an'le mpianatra nampianariny teny anivon'ny université teny teny karazana olona ohatra ny Jean-Éric Rakotoarisoa zany mino atsika fa zany no anisany tsy mampandroso an'ity firenetsika ity za de mahasamilaza anareo an'izany sy ireo rehetrarehetra ny tranché tao anatin'ny HCC reo io reo no tsy mampandroso an'ity firenetsika ity de azagaga raha mifitetaka any ambanin'ny tany de azagaga tsika vahoaka malagasy de eo ka olombitsy olona anankisivy zany mamotika an'le firenetsika de eketsika moa zany ka akory atao koa
Zay ny teneniko hoe tsy misy ny fiaretatory sy ny fanaterana voninkazo, tsisy ny korona isan-karazany fa zay mahatsiaro malahelo sy mahita an'izany zavatra zany hoe tena famonoana ny firenena dia afaka mitomany any an-tokantranony any.